Andeha kosa iresaka ny tontolo ny sehatra makasika ny tontolo iainana isika ho fanamariana ny daty ny telo martsa izao ary izay voatondry ny fikambanana vondron-draisam-pirenena ho amin'ny ady amin'ny fanondranana zavaboary sy biby isan-karazany dia misokatra ny fifaninanana journalisme challenge ho an'ireo ankizy mpianatra tafiditra eo anelanelan'ny taona 20 ka amin'ny 7 taona mikarakara ity fifaninanana ity moa ny masuivo amerikana miaraka amin'ny USAID sy ireo mpiara-miombona antoka maro hafa ihany koa araka izao tatitra hoentina amintsika izao. Fanampy tsara indrindra momba ny fiarovana ny tontolo iainana io ny anaran'ny fifaninanana izay karakarain'ny masuivo amerikana miaraka amin'ny USAID. Ity fifaninanana ity dia natao hitatitra ny zava-misy na ny vaovao momba ny fiarovana ny tontolo iainana ka azo resahana amin'izany ny olana momba ny fanondranana zavaboary sy biby isan-karazany sy ny vahaolana entina amin'izany na koa ny tavy sy ny doro-tanety na ireo lalàna mifehizany na ny angovo azo averina ampiasaina ary ny fihakaran'ny maripana sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Mpianatra 12 hatramin'ny 20 taona no afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana. Le kilalao zany fanondratana lahatsoratra tahaka ireny manoratra lahatsoratra an-gazety ireny. Misy valina fikarohana kely isan-karazany sy izay fahitana le lohahevitra izay ijeren'ny le ankizy milalao zany. Dia lahatsoratra taratasy izy io tsy mihoatra ny atsasakapely zany lahatsoratra fa kosa azo asiana sary na azo ampiaingona amin'ny alalan'ny ohatra hoe atotanisa na tableau. Dia azo ampiasaina ihany koa ny blog, afaka manoratra lahatsoratra ao anatina blog ihany koa. Afaka manao karakara horonan-tsary na horonan-peo ihany koa tsy mihoatra ny 3 minitra. Dia rehefa vitanao izay zavatra dia azonao aterina any amin'ny masuivo amerikana na ery amin'ny centre de presse ery Antsakaviro na ho an'ny lahatsoratra sy ny lahatsoratra taratasy sy amin'ny blog dia azo alefa ao amin'ny Facebook ny ambassade ny États-Unis fa atao message privé. Dia izay zavatra farafanaterana le kilalao zany le asanareo zany dia ny 10 martsa ho avy izao. Tsy hivina fa isan'andro na ao amin'ny pejin'ny Facebook ny US Embassy na ao amin'ny FB Andramafana na ao amin'ny FB ny USAID dia misy foana fanazavana nampiana rehetra momba ny ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka azo resahana amin'izany ny olana momba ny fanondranana zavaboary sy biby isan-karazany sy ny vahaolana entina amin'izany. Entanina araka izany ireo mpianatra tafiditra amin'io salan-taona io mba handray anjara. Izy zany afaka milalao rery fa koa afaka miaraka amin'ny namana fa tsy mihoatra ny 5. Izany hoe azo atao karazana dia ataontsika hoe travail de groupe ihany koa le kilalao. Ampelantanantsika tanora no avintsika indrindra amin'izay resaka fiarovana ny tontolo iainana izay itsika ny tompony ho avy ao aorianao izay ny antony na tonga ny hoe 12 taona hatramin'ny 20 taona io zany tamin'ity no niezahanay kendrena dia manentana antsika rehetra ary handray anjara. Azo atao amin'ny teny malagasy na teny frantsay na teny anglisy ny lahatsoratra na ny vidéo na ny audio amin'ny fandraisana anjara amin'ity fifaninanana ity.